Nanatanteraka kosa fividianana izay hosolotenan'izy ireo ao amin'ny bron filakevim-pitantanana ny CNTS ireo mpanome rahan-tsitrapo androany dia hojerentsika ary ny sary sy ny andinindininy. Misa 4 raha ny antotan'izy ireo mpanome rahan-tsitrapo androany no tanterana teny amin'ny fibetoeran'ny Centre National de Transfusion Sanguine CNTS ny fividianana izay hosolotenan'izy ireo ao anatin'ny filakevim-pitantanana. Zava-dehibe ny nanatanterahana ny fividianana ny solotenany zareo ao anatin'ny filakevim-pitantanan'ny CNTS satria arak'izay le hoe filakevim-pitantanana zay zany dia misy anjara andraikitra tokony ho fantatry ny tokony andraisan'ireo mpanome raha ireo mihitsy anehoan'ny heviny ao anatin'ilay filakevitra. Satria zahay zao ankehitriny dia eo mpananganana ny izay le hoe filakevitra izay mihitsy zany ankehitriny amin'izao. Miteraka resabe matetika ny fahazahoana rà eny anivon'ny fitehirizana rà na ny banque de sang ary manano sarotra ho an'ireo marary didiana eny anivon'ny hôpitaly Tsimankina ny fahazahoana rà. Ny rà zany dia zavatra tsy hoe alaina amin'izao dia zaraina. Dia misy fitsipika mifehan'ilay izy satria misy fitaovana ilaina ho an'io rà io. Izay fitaovana izay dia tsy mbola vitantsika malagasy eto an-toerana fa mbola vidiana. Dia ny rà koa tsy tonga dia hoe rehefa azo dia zaraina fa mbola mandalo fitiliana maro isan-karazany. Ireo fitiliana ireo dia mbola ampiasana fitaovana maro isan-karazany, izany hoe réactif amin'ny filaza azy amin'ny ara-teknika. Dia ireo réactif ireo ny vidin'ireo réactif ireo zany no tsy maintsy ezahana arindra ho amin'ny fampihodonana ny CNTS. Dia izay indrindra no mahatonga le fampiasana le zavatra le fitsinjarana azo samihafa hoe raha ohatra ka eny amin'ny hôpitaly mpanjakana no miditra le mila rà dia mahazo maimaim-poana izy fampitondra olona manolo rà. Fa raha ohatra kosa ka eny amin'ny hôpitaly privé na formation sanitaire privé zany dia misy sarany alohany vidin'le fanatanterahana an'ireo le fividianan'ireo kojakoja isan-karazan'ireo zany. 5,7 ariary moa no hividianan'ireo marary eny anivon'ny hôpitaly Tsimankina ny paosin-drà iray.